Eo amin'ny famatsiana herinaratra ho an'Antananarivo sy ny manodidina afaka roa volana eo dia tsy tokony hisy intsony ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny gazoil fa ny solika mavesatra indray no amatsiana ny tambazotra n'Antananarivo raha ny famatsiana herinaratra manokana no asiteny. Izay moa no fanazavana nentin'ny tale jeneraly ny Jirama teny Ambohimanambola araka izao fanazavana izao. Tokony avadika ho menaka mavesatra avokoa ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Andalam-pahavitana amin'izao ny tobim-pamokarana Anjovena ety Ambohimanambola, tobim-pamokarana izay iodina amin'ny alalan'ny menaka mavesatra. Io nambarany tale jeneraly ny Jirama nandritra ny fitsidihana natao tany Ambohimanambola ny maraina teo. Io zany araka ny fanirisanay hoe tokony avadika amin'ny menaka mavesatra daholo ny famokarana eto Antananarivo. Kaitina kaity zao no faharoa toy efa misy ery Mando Seza miaraka amin'ny Symbion dia tina kaitia faharoa ary fahatelo miarakaraka amin'ny ihany mandeha le aksafa. Le Symbion amin'izao fotoana zao 20 méga dia amin'ny volany tiany izy miakatra 40 méga. Ny tia amin'ity farany herinandro 20 méga rehefa tonga amin'ny volana Jolay miakatra 40, ny aksafa miakatra 60 méga izy amin'ny farany volana Jolay. Ka ireo no mitambatra dia tsy misy sony afaka roa volana ny famokarana amin'ny gazoil zany. Izany hoe le rano lekaleka sy any mandraka mitambatra amin'ilay famokarana amin'ny menaka mavesatra dia ampy amatsiana tanteraka ny Antananarivo. Tio zany na Jovena na Aksafa na Symbion le sary teo ny famokarana zany dia ataony privé. Zahay mividy amin'ny fandamina zany rehefa mandany kilowattheure dia mandoa arakaraka amin'izy rehetra. Raha ny fantatra dia roa ampahatelo ny vidin'ny gazoil ny vidin'ny menaka mavesatra. Marihana fa ny orinasa kanadiana Energy Contact no nandrava ny fitaovan'ny EDF tany La Réunion ary nitatitra azy ireo teto Madagasikara tsy nanatanteraka ny fametrahana ny tobim-pamokaran'ny Jovena eto Ambohimanambola miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka eto an-toerana. Raha ny fanamariana Noetin'Andriamatoa Martin Chalifour filohan'ny Energy Contact dia ny 60 isan-jato ny asa no vita hatreto.